fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles mivady. mifohaza marina ary aza manota. mifohaza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles mivady. Amin'ny fifaliana sy firavoravoana tokoryavana no hiara-pako anao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola afaka mifampitantana indray tsika miara-miombom-bavaka, miaraka mihaino ny tenin'Andriamanitra, miaraka mbola manao ny asan'Andriamanitra koa amin'ity androny ity. Isaorana ny anaran'ny masina satria famindrapo mahagaga avy aminy izany, tsy avamiko, tsy avy aminao, fa noho ny famindrapon'ny ireriany mbola mahavelonaina, velona trapa-monjena toy izao ianao. Hiatombokitsika amin'ny anaran'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina izao fotoam-bavaka izao. Andeha isika samy redona ny salamo, salamo 220. Iaraka hamaky an'izany tsika dia ny 2:2, 4:5 ary ny 7:9. Andao iaraka hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra tokoa ny tombenany fanahiko avy amin'ny famonjenay. Izy tokoa ny vatolampiko sy famonjenay, dia fiarovana avo ahy ka tsy angozozo tokoa aho. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny vatolampy sy famonjenahy, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba angozozo aho. Andriamanitra ny ankinan'ny famonjenay sy ny voninahitro, ny vatolampiko mafy sy ariko dia ho ao amin'Andriamanitra. Amen. Taontsika iaraka iombona amin'ny vavaka. Andriamanitra, sotranao zahay. Ny amin'ny fitiavanao sy famindrapo mbola omenao anay, afaka mbola mivavaka toy izao zahay, miombona eto. Misaotra indrindra fa fantatray tokoa ny fahalehibiazan'ny fitiavanao anay. Izany tokoa no amparetanao ny famindraponao aminay. Misaotra fa natohinana tafiotra sy alin-drano izay mahazo anay amin'izao vaninandro izao, dia fantatray fa ianao irery ihany no afaka miteny mampitony an'izany rehetra izany ary inonay tanteraka izany. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao, apetraka eo am-pelantananao ny fotoana rehetra izay tanterahana eto, tsy mahefa na inona izay raha misaraka aminao. Apetraka eo aminao ny fandarana, ianao no ampiteny ny vava amin'ny mpanomponao, ianao no anokatra ny sainay tsiraray avy, ny fonay koa mba afaka hidira ny teninao. Anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, indrindra nadio ny fonay, fa satria izay madio am-po ihany mahitanao. Te ahitanao zay Tompo, te hiona aminao zay Tompo, ka ho diovinao amin'ny ranao ny fonay sy ny fiainanay mba ho vita fihavanana aminao zay. Apetraka eo am-pelantananao ny mpiainy rehetra, samy ho ampoky ny fitiavanao, samy ho feno ny fanahy masinao, aroka ny feo rehetra tsy avy aminao mba tsy ho hisy eo aminay, fa ny feonao rery ihany no renay, ary ny sitraponao rery ihany no ako tanteraka eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaran-tsoanao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Araka ny efa nambara tamintsika tokoa ry havana rezay na ombenimbeny, ho tena ao anatin'ny fotsika mihitsy izany hoe
famirapon'Andriamanitra no ainako sy ainanao. Famirapon'Andriamanitra izay tsy hay hazavaina, tsy hay tantaraina fa hoe tena famirapo izy ihany. Manana izay lazaina amintsika mandrakariva Andriamanitra. Zany no Andriamanitra be famirapo ahy. Tsy mba reraka izy, tsy mba tofoka amiko sy aminao izy na maditra toy ninona sika fa dia mbola miantso amin'ny fitiavana mandrakariva mba azahoantsika mianoka amin'ny fitiavany. Izao tsika dia mbola hiaino hira, tsy hiaino fotsiny fa hiaraka hira raha ny marina tokoa e. Eo amin'ny firana fanampiny 430 ao misy ny hira hoe tompo malalo. Tena malala antsika tokoa ve ny tompontsika? Ndao ary hira tsika hiaraka hira ao amin'ny firana fanampiny 430 tompo malalo. Tompo malalo ilay mitondra fanavotana ho azo anao. Ndao. Noho ny fahotako sy ny fahotanao ry havana, noho ny fahadalantsika izay fiodonantsika mandrakariva hatrany am-boalohany io, hatrany amin'ny Adama sy Eva izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny sany Edena io, dia efa niodina tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Efa tsy nihaino ny feon'Andriamanitra i Adama sy Eva fa nihaino ny feon'ilay ratsy. Dia nanota isika. Raha ny marina, tokony ho faty sy hoelohana mandrakizay tokoa izao senao ry havana, noho izany fahotana izay mahazo antsika sy mora mahazo antsika ary mbola hifikirantsika izany. Nefa araka nefa nambarako taminao dia Andriamanitra mpamindra fo izy. Andriamanitra tsy mbola mitsahatra miantso amin'ny fitiavana izy, ary Andriamanitra lehibe amin'ny fitiavana tokoa izy. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Izany famirapony sy ny fitiavany amiko sy aminao izany mbola tsy tsara miteny amiko sy miteny aminao. Mbola manambara n'izany fitiavany amiko sy fitiavana anao izany, ary mbola indrindra mampianatra ny marina, tena mampatsiafa, tsy mampianatra intsony fa marina efa tena mahafantatra daholo izao sy ianao izany fanavotan'Andriamanitra izany. Androany mbola mampatsiahy antsika indray izy ny amin'izany asa-panavotana ataon'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ilay tsy nanota, ilay mipetraka tany amin'ny avo manerinnerina, fa nidina nanetry tena mba hamonjy asy hamonjy anao, ampatsahivy ny asy anao indray izany androany, satria tsy misy tiany overina iray aza, samy tiany andova fiainana isika ary samy tiany hianoka sahady an'izany fiainana sy fiadanana izany dia mbola etỳ tany.
aiza manao ianao hoe rehefa ny an-danitra vao mianoka an'izany. Eto an-tanytsika raha tena miandray sy mihinana izany famonjeny Jesosy Kristy izany dia efa mianoka sahady izany fiadanana sy fifaliana ao amin'i Jesosy Kristy ary mianoka tokoa ny amin'izany asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy izany. Alohany handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny loha hevitra hoe ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy, andaontsika hiaino sy hihira ny hira ao amin'ny FFPM 7:30. Indro ny tompo Jesosy jereo. Indro ny tompo Jesosy jereo. Ndao ary hira isika anomana ny foamam-panahintsika mba handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ary fantoka tsara ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androny ity. Ka tsy ho veromaina izay afafin'ny tompo fa samy handray izany asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy izany izao sy ianao. Indro ny tompo Jesosy jereo. 7:30. Dia vavakantsika riavana, soranay ianao ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, azonay antoka fa mpamonjy maora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Sotranao amin'ny amin'ity androany ity, fotoana sarobidiny mianao anay, ahafahanay mamantatra ny sitraponao ary ahafahanay manavao indray ny fanoloran-tenanay ho ao aminao. Mangataka aminao ary zay, avoaza ny fiainanay ary mamelany elokay amin'izay tsy fahatanterahanay. Raha ndreny afatra avy aminao indray zay dia ny fanahinao masonay mihitsy no angatahanay ho ary rakotrao ho anay tsirairay avy, mba azahoanay tokoa mamantatra zay rehetra tianao ambara aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy. Izany indray no lohahevitra nomen'ny tompo antsika riavana ka amin'ity anio ity. Ny andinin-tsoratra masina mifanandrify amin'izany dia ao amin'ny Isaia 7:50 dia ny andininy 12 tapany farany. Isaia 7:50 andininy 12 tapany farany. Izao ny fivakan'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary natao ho isan'ny mpanota izy, eny, izy mitondra ny fahotaniny maro sady manao fonana ho an'ny mpanota. Amen. Andeo verintsika indray mandeha zany andinin-tsoratra masina izany riavana. Ny anaran'i Jesosy. Ary natao ho isan'ny mpanota izy, eny, izy mitondra ny fahotaniny maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Amen. Loha hevitra lehibe anankiray
mameriny indray ny tadidiny mpino-drehetra ry havana izao loha hevitra izao, dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ka nanolorany an' Jesosy Kristy amitany iraka nampanaoviny dia le asa mpanavotana ho an'ity izao tontolo izao izay feno ota ity, mba hatanteraka ilay teny fikasana lehibe sady ivon'ny filazantsara izay fantatsika loatra dia ny Jaona 3:19 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Andiny soratra masina zay vitantsika tsenjery zany ry havana, fandroany kosa dia tea metraka an'izany andiny soratra masina zany ho tena sarobidy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary zany ny ilazana hoe mamerina ny tadiditsika izao andiny soratra masina izao, izao loha hevitra izao fa nanavitra tsika, nanao asa-panavotana ho an'ity izao tontolo izao ity Jesosy Kristy. Fa maninona tokoa moa ry havana no ampatsevina antsika zany asa-panavotana nataon'ny Tompo zany, satria ve tsika ankalaza ny andro Pasika dia tsy maintsy mba miresaka kely ny amin'izany hoe fanavotana sy ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy zany. Satria ve tsika ankalaza ny Pasika dia mba mahatsiaro an'izany hoe inona ny fiaretan'ny Tompo, inona ny fahorinany eton'ny Tompo alohan'ny anombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ary havana fa ny sarobidy dia ny hamantaranao hoe ho aniza ny asa-pamonjena, ho aniza ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy. Tsy ho asy anao very havako. Ny Isaia 7:15 dia tandindony ilay fahatanterahany ny filazantsara ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy, ary namarininy sy namafisiny Jesosy Kristy mivantana mihitsy any amin'ny Luka 2:20 andininy 7:70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe ary izy natao ho isan'ny mpanota fa efa ho tanteraka ny amiko. Tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe ary izy natao ho isan'ny mpanota fa efa ho tanteraka ny amiko. Zany hoe mifandraika ary mifampitohy mifandray ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha sy ny filazantsara. Mifampitohy ireo ry havana. Ary rehefa mandinika an'izao andiny soratra masina izao ry havana dia mamperitreritra hoe natao ho isan'ny mpanota izy. Eny izy nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Betsaka ry havana ny zavatsarotra ny ainan'i Jesosy Kristy. Tao anatin'izany asa-panavotana izay nitanterahany teo talohany anombohana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary te hampatsiahy antsika amin'izany ny tompony amin'ity an'ity ry havako. Fa ho asy anao zany asa-panavotana zany. Natao ho isan'ny mpanota Jesosy Kristy. Rehefa atao mahitsy kokoa dia hoe natao isan'ny mpanao ratsy izy. Zany natao isan'ny mpanota izany ry havana dia
natao isan'ny olony ratsy no enjehana no elohina ary de nanaiky an'izany izy ry havana, nanaiky atao isan'izany mpanota izany izy ho atao isan'ny mpanao ratsy zany izy. Ary rehefa mandinika tokoa ny zavatra niainan'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana zany dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tian'olo kojerena akory izy. Mafy ny entin'i Jesosy Kristy, no kapohina, no roraina, no tevatevaina, tsy hita intsony ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy ary nanaiky izy mba hanavotana antsika ry havana. Zany ny fitiavan'i Kristy antsika ry havana. Nanaiky izy ho atao isan'ny mpanota mba hitondrany antsika ho amin'izany fanavotana zany. Asa ramba zava-dehibe taminao zany ry havana, fa tsy mijanona ho tantara fotsiny fa manova kosa ny tantaram-piainana zao tontolo zao. Taiza ianao avany amin'ny lavaka lalina tany amin'ny fahotana kanefa dia nidiovin'Andriamanitra tamin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy ho fanavotana antsika. Tsy zava-dehibe aminao hoe zany ry havana? Ary matoa nampatsivona antsika zany amin'izao vanim-potoana izao dia izao. Mila mahafantatra fa Jesosy Kristy ilay mitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Ho asy anao zany, tsy nanavaka izy ry havana, fa misy ny mandray, misy ny tsy mandray. Fa ny asa-panavotana izay nitanterahan'i Jesosy Kristy ry havana, dia mitondra antsika ho amin'ny fiainana vaovao. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo. Tena mametraka mihitsy izao tenin'Andriamanitra izao, mba hamantarantsika zany hoe fitiavan'Andriamanitra antsika, fitiavan'i Jesosy Kristy antsika ry havana. Ary tsy zany ihany, fa mitondra ny fahotany maro izy, mitondra ny fahotantsika io izy teo amin'ny hazo fijaliana. Niatra tamin'ny kapoka, niatra tamin'ny vono, ary ny fiafarany dia izao tapitra teo amin'ny hazo fijaliana ny ainy no ny fanavotana antsika. Teny fanontaniana mipetraka anankiray dia izao ry havana hoe raha tsy nanaiky an'izany tokoa moa Jesosy Kristy, bataiza ny fiafarantsika ry havana. Nisy voavonjy ve tsika? Nisy hoavitra ve tsika teo amin'ny fiainantsika? Aza atao ampahazarana ry havana ny fankalazana ny andro Paska io, fa mampatsiahy anao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny teny ity hoe natao isan'ny mpanota ny Jesosy Kristy ho fanavotana asy anao hoe, ary mitondra ny fahotantsika izy, mitondra ny fahotany be sy ny maro izy teo amin'io hazo fijaliana io, teo amin'io Kalvaria io, mba hanavotana anao. Tandrifindrindra amin'izao vanim-potoana izao mihitsy izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, atsapahantsika fa tena namonjy antsika Jesosy Kristy, nanavitra antsika Jesosy Kristy.
fa rehefa betsaka ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainan'ny olona dia zao adinin'ny olona zany ry havana. Ao anatin'izao fotoany tsarotra iainan'izao tontolo zao mihitsy nge ry havana no ampatsahivon'ny tompo antsika izany asa-panavotana nataon'izany. Rehefa mandinika ny fiainantsika andavanandro tsika dia zao ry havana, to tahakan'izao tontolo zao indray no mibaiko ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izao valana aretina izao dia mampieritreritra, mampifamaofao ny sainan'ny olona mihitsy. Lasa resa be, misy ny premier vague dia tonga indray ny deuxième vague dia tahaky ny aretina no mibaiko ny fiainan'ny olona. Ry hava malalo, raha misy ny Covid-19 amin'izao fotoana izao, tsy io no tompo-teny farany amin'ny fiainantsika ry havana fa Jesosy Kristy. Tsy io no mibaiko ny fiainantsika fa Jesosy Kristy no mitondra antsika amin'ny fiainana tsara. Dikan'izany ry havana dia zao mila mahatoky amin'ny tompontsika, mila mananki-po amin'ny Jesosy Kristy tsika, mila mamerina n'izany fitiavana izany tsika ho ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa nitondra ny fahotantsika nge izy, nanaiky izy ho vonona, ho tevatevaina ary namony aina mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana io ho fanavotana antsika ry havana. Ary ny tena zava-dehibe sy sarobidy indrindra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia zao hoe le nanao fofonana ho antsika mpanota izy. Mahagaga ry havana, zay ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Tena asan'Andriamanitra zato isan-jato zany. Raha tsika olombelona ry havana dia zao tsy mba mahavita akory mifona ho an'ny hafa intsika. Fa ny mampiavaka ny toetran'i Jesosy Kristy dia zao le manao fofonana ho an'ny mpanota. Nanaiky izy ifona ho an'ny mpanota, ary zay le tena famonjena asa-panavotana ho antsika mpanota. Fa raha tsy nanatanteraka an'izany izy ry havana, tsy misy ho vovontsika rehetra. Mampatsiahy antsika ny zay nataon'i Jesosy Kristy ry havana rehefa teo amin'ny hazo fijaliana io izy dia zao no nataony. Any amin'ny Luka 7:13 andininy 4:30 no ahitantsika an'izany. Zao no nataon'i Jesosy Kristy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy, niaraka teo amin'ireo jolahy sy ny teo akaikiny dia izy hoe raika aho mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony. Raika aho mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony. Zany mbola ho amin'ny fona ho an'ny fahavalo ihany izy, na dia efa fantany ary fa natolotra hamony aina izy. Fa rehefa mifona ho antsika izy ry havana eo ankavanan'Andriamanitra dia zaho tsy nanameloka antsika izy fa manamarina ny mpanota. Tena mahagaga zany ry havana. Ao noho izy ny tenin'ny Paoly Apôstôly any amin'ny Romanina 4:4-30 hoe vakitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany hoe iza ny manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka nitoetra eo an-tanankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Mifona ho antsika fitiavana ane zany ry havana. Maninona moa no Jesosy Kristy indray no mifona ho antsika? Satria izay le asa-panavotana nandrahan'Andriamanitra azy. Tiantsika ny tompo ry havana, tiantsika ny tompo. Tsarovy ary oka mba tsy ao anatin'ny fankalazana ny andro Paska ihany no atsiarovantsika ny asa-panavotana nataon'ny tompo, fa atao fiainantsika izany. Makivaky ny lalan'ny hazo fijaliantsika andro vitsivitsy ry havana.
zany lalan'ny azo fijaliany zany dia mampatsahy an'izany fa orenana nentin' Jesosy Kristy, ny fiaretan'i Jesosy Kristy tamin'ny zavatra maro, fijaliana, fangiry firiana, ratra, vono ho asy anao zany ravana, tsarovy fa ho asy anao zany. Aza am'izao vanim-potoana akatoko ny fankalazana ny Pasika zao ihany no mahatsiaro an'izany tsika, fa ny androm-piainantsika ray manontolo mihitsy. Raha mbola misalasala ianao, raha mbola tsy tonga am'izany fampatsahivan' zany ao anatin'ny fonao ry havana dia zao fotoana mety zao nibebahantsika, mibeba ry havana, fotoana sarotra anie zao andro farany zao tondranao amin'ny fibebahana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa mibebaka tsika, anisan'ny voarain'Andriamanitra andovan'ny fiainana mandrakizay. Ko raha nandre ny tenin'Andriamanitra tsika tamin'ny teny ity ry havana, engane mba tsy handalo fotsiny amintsika zany fa hitondra fanavozana ho an'ny fiainantsika. Fa Jesosy Kristy tena tolotra noho ny fahadisoantsika anatsangana ndray ho fanamarinana antsika, fitiavana zany ry havana. Ary tsy misy afa-tsy ilay Jesosy Kristy Andriamanitra fitiavana no mahatanteraka an'izany. Fa raha mbola natolotra ho noho ny fahadisoantsika izy dia mbola natsangana indray ho fanamarinana antsika mpanota. Gane ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity ry havana, mba tserovantsika fa izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany dia mitondra antsika ho andovantsika ilay fiainana mandrakizay. Fa ny fampatserovana antsika farany ry havana dia zao hoe, raha izany ny fitiavan'i Kristy antsika, inona kosa ny mba havalintsika an'izany fitiavana izany? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va itsika sa hiala amin'ny fahotana? Andeha mba nompan'Andriamanitra amin'izay ve tsika ry havana, sa mbola hilalao ny ota ety amin'ity zao tontolo zao ty? Fanontaniana mipetraka mila valiny zany ry havana. Fa mitaonanao kosa amin'ny teny ity hoe manompo an'Andriamanitra, miverena ao amin'i Jesosy Kristy laozy ny ota sy ny fahotana, fa andeha hiverina amin'ilay fitiavan'i Jesosy Kristy tsika. Fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra tsika ry havana, izany mbola hampaharetany ny famindrapo amintsika. Eo ny tompo amintsika hoe, indro aombanareo mandrakariva amandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Raiso ny tompo ry havana, tiantsika izy. Aza manjeny ny andro lava, averina foana eto amin'izany ny fandaharan'izany ry havana, fa tiantsika ny tompo. Dia mamerina antsika ho amin'ilay fitiavan'Andriamanitra, izany fitiavana mandrakizay zany, izany ny fitiavan'ny Kristy antsika. Dia matoky ry havana fa tona ny fahontantsika izy ary mifona eo ankavanan'Andriamanitra ho antsika mpanota izy. Dia ho an'Andriamanitra rery any eny voninahitra ho azy hatramin'ny taloha ankehitriny ho azy mandrakizay. Amen. Asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy, nampatsahivina azy, nampatsahivina anao indray androany. Fanontaniana maromaro napetraky ny mpanompon'Andriamanitra teo. Fa izay raisiko aminao sy mbola avereniko aminao indray dia ny hoe izany ny fanavotan'Andriamanitra antsika. Raha izao senao izay mpanota ny tokony hoe lohana sy ho faty mandrakizay, Jesosy Kristy no nanolotra ny aina monjy asy monjy anao.
mbola hitoetra amin'ny ota indray va ka hanombo an' Jesosy Kristy indray eo amin'ny hazo fijaliana. Androany mangataka anao, miantsoantso anao Jesosy Kristy mba hiala amin'io fahotana io, anapa-kevitra hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny fampotsampy, hiala amin'ny faharatsiana rehetra, fijangajangana sy ny halatra sy ny lainga ny kolokolo isan-karazany. Fa tonga Jesosy Kristy hamonjy azy, hamonjy anao. Fa maninona moa ny olona mbola mitoetra amin'izany satria tsy mahatoky ny famonjeny Jesosy Kristy. Ry havana, mibeba, manapa-hevitra hiala fanao ratsy. Androany, miantso anao ny tenin'Andriamanitra, miantso anao Jesosy Kristy, hibebaka, hanapa-kevitra hiala amin'ireo fanao ratsy rehetra zay mahazatra anao ka mbola hitoeranao amin'ity andro ity. Fa ny devoly Satana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kely avy any Nazareta, tsy hanana anjara fahefana amiko sy aminao. Didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Satana sy ny fanangoleny rehetra. Miala zao ankehitriny zao Satana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimindretrafo Satana fa tsy manana anjara fahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Miala ny asa ratsy rehetra, miala amin'ny fanahy mamitaka, amin'ny fanahy sandoka, amin'ny fanahy fijangajagana rehetra, amin'ny fanahy lainga sy ny fitaka, amin'ny fanahy halatra rehetra, miala tsy mananjara fahefana, miala amin'ny fanahy nady. Voaka Satana amin'ny anaran'i Jesosy, miala zao ankehitriny zao ianao, tsy manana anjara fahefana amin'reto zanak'Andriamanitra reto ianao ry Satana. Miala tsy manana fahefana eo ianao, hoeto ny entanao sy ny firongonao rehetra, zao dia hoeto ny entanao. Miala tsy mampahory zanak'Andriamanitra ao, miala tsy mampijaly azy ao ianao, resy ianao ry Satana, zao dia hoeto ny entanao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, ny amindavaka ny elo mandrakizay ny misy ianao. Any ianao ry Satana, fa tsy manana anjara toerana eo amin'ny fiainana zanak'Andriamanitra ianao. Miala zao ankehitriny zao ianao, any amin'ny farimindretrafo ny anjara lovan'ny Satana sy ny freriany rehetra. Vavakitsika ry havana, saotra Jesosy, saotra fa fantatray fa tena tianay ianao ary tsy tianao hitoetra ao anaty ota izahay, tsy tianao hitoetra ao anaty fahadalana intsony izahay. Matoa mbola velonay natrapa-monjena toy izao izay dia famindram-po madio Jehova aminao izany, ary raha nisaorana ianao mbola tsy mangina ianao, fa mbola te hiteny aminay mandrakariva ianao, fa ny asa mpanavotana izay nataonao dia ho anay tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay, misaotra ny amin'ireo valim-bavaka rehetra izay vandraisinay satria fantatray fa mamindra fo aminay ianao. Dia apetraka eo am-pelantananao, fantatrao tsisy miafina aminao ny amin'izao vaninandro izao izay hiaina ny mpanomponao, hiaina ny olonao. Ianao anefa efa niteny fa dia ho hitanareo indray no navahako ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Hamarino aminay izany Jehovah. Hamarino ny mpanomponao rehetra izany ao amin'ny asa fivelomana. Fantatrao tsisy miafina aminao ny amin'ny mpanomponao izay mangataka mba hiroborobo ny asa fivelomana, ny amin'ny varotra izay atao, ny amin'ny asa rehetra izay tanterahana. Dia hitanao tsisy miafina aminao fa eo ambany masonao avokoa rehetra izay nanoratra ny amin'ny asa fivelomana. Ao rehefa tena rava tanteraka ny amin'ny orinasany Jesosy Kristy tompo. Ianao mpanangana ny rava, mpahirezon'ny mpanomponao. Aza velao kivy izy satria fantatrao tsara izay vola efa nindramina tao anatiny izany nampandehanana ny orinasa. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Fantatrao ny ady mpanany anapavinao. Tsisy miafina aminao no mampahory azy. Matoky izay fa namarina ny teninao ianao. Ianao no anefa n'izany fa inona moa no afaka efany ao anatin'izany? Tsy manana ninina izy. Efa very hevitra. Matoky anefa fa ao anatin'izao indrindra nisehoan'ny voninahitra ao. Ka ianao no hiasa manan-kery
ameny famiraponao ka voalohany trosa ary voatsangana indray izay farafa. Tarovy ny mpanomponao izay anjakany ny asany devoly zandry ny mpanomponao. Tsy ho azy rery ihany fa maro ireo olona izay hitoerany zany asany devoly zany, izay mbola ampijaliany zany asany devoly zany any amin'ny toerana rehetra, any amin'ireny toby, any an-tokantranony, any amin'ny tsehatra rehetra izay misy azy, eny an-dalana eny aza dia onena ny fonay mahita an'ireny olona izay tena hiasany devoly ireny. Ny asa rehetra izay nataonao teo Tompo, angatahnay, inonay fa hapakany amin'izy rehetra ireny ka hanafaka azy amin'izany fanakorontanana izany asany devoly izany. Inonay sy antenainay fa mahapaka an'izany. Tsarovy Tompo, ny amin'ireo olona rehetra izay mikorotana tokantrano, tena maro zavatra fafiny devoly ao anaty tokantrano, mangataka aminao famirapo-po, famelan-keloka aloha ho an'ny mpivady rehetra. Diovy amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo. Androany ianao niresaka ny amin'izany fahasam-panavotana nataonao izany, vonjeo ny tokantrano maro izay mikorotana akorontaniny devoly. Mpamonjy mora azo ianao, amindra fo amin'ny mpivady rehetra ianao, amindra fo amin'ny zanaka rehetra koa ianao, anadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary tompon'ny filaminana ianao fa tsy tompon'ny fikotranana dia ianao no andamina ny tokantrano korotana rehetra, fa maro dia maro tokoa no mangataka an'izany mba ho alaminao. Any nefa nisitaka ny vana ny vavy, any ny nijangajanga ny lehilahy, any nefa tsy manana fitiavana tsony ao tokantrano fa fankalanana ao anaty tokantrano ao. Any ny ray aman-dreny sy zanaka izay tsy misy maha ray aman-dreny sy zanaka intsony fa tena mifampiandany. Tompo, miasa mahery, alamina, Andriamanitra mpandamina ianao, Andriamanitra fitiavana ianao dia ataovy ao anatin'izy ireo ny fitiavanao mba ahafahany mifankatia tokoa, hiverina ny fitiavana voalohany. Any koa anefa ireo izay mbola zanaka ny mpanomponao izay mbola tsy manana tokantrano mba mangataka izy, mba olona ho tenao aminao tokoa no vady ny zanany. Tsy ho azy rery fa maro ny tokantrano, maro ny renim-pianakaviana, ny raim-pianakaviana izay mangetaeta marina ny amin'izany hoe mba ho tena olona manana anao Jesosy Kristy no tokantrano ny zanany. Petraka am-pelantananao fa hainao izany fa maro koa ny ireo mangetaeta ao anatin'izany. Dia ianao nampiona amin'izy ireny ary dia mba ho feno famiraponao. Misaotra anao koa fa maro koa ny fanangataka vavaka mba hanana tokantrano ary dia efa nataonao mifanena amin'izay tokony ho azy izy, izay olona manana anao. Misaotra fa efa atombotra ny amin'ny hazo roa vavy ihany izay anatanterahana ny mariaziny, ny amin'ny fanamasinana ny tokantrano. Tenao ny asa ao anatin'izany Jesosy, izay rehetra sakatsaka nataon'ilay ratsy mba ho tanteraka soamatsara ny fanambadiany izy roa vavy ao anatin'izany tokantrano izany. Dia mba hitoetra amin'ny fiadanana ny tokantrano ho anjakanao tokoa. Tsarovy Tompo, ny amin'ny ireo marary rehetra, na marary ny Covid-19 tena maro izy ireo. Matoky zahay fa nidiakapoka taminao ny fanasitranana azy ireo. Ianao no hiasa manan-kery, ampahery ny mpitsabo, ampahery ny izay rehetra marary ary dia atao fitsapany mandrakariva ny famonjenao izay nambaranao tamin'ity andro an'ity. Mba tena hiantso ny anaranao izy, fa izay rehetra miantso ny anaranao no vonjena. Fantatrao koa nefa ny amin'ny tsifisim-bola ao anatin'izany. Tompony harena ianao anao izao rehetra izao dia omeo malalanao. Izay marary ao am-pandriana nefa tsy manam-bola dia matoky fa hiasa ianao. Andre marary rehetra ny amin'ny toby, marary rehetra ny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany ihany, marary ao an-trano izay tsy mba manam-bola andehanana dirany hopitaly.
tompony hareny ianao. Anao zao rehetra zao dia matoky fa dia ianao no tsabo, ianao teny raim-bavany dia sitrany hainao zany, dia matoky ny fanasitranana ho an'ireo olona rehetra ireo fa Andriamanitra fitiavana ianao. Tanao ny fahoriany ray aman-dreny koa ny amin'ny ireo zanaka izay miaraka amin'ny olona tsy mino anao Jesosy Kristy. Matoky izay fa miasa ny fanamasinao ary ny asany devoly izay efa nandroana tamin'ny anaranao teo Tompo dia ho rifatra, tsy hanana anjara amin'izany zanaka mpanomponao izany ka dia hanapa-kevitra izy hiala amin'izany mba tsy hitondra zioka mavesatra ho tokantrano indray. Perakapera-tananao fa ho didiana herininy zafikely ny mpanomponao ianao ny tompona andraikitra ao anatin'izany, ianao no andidy, ianao no anasitrana ary ianao no ampahery ny mpitsabo, ampahery koa ny ray aman-dreny. Petraka am-peran-tananao ny ambazahoany mpanomponao, zandry ny mpanomponao, zanaky ny mpanomponao asa raikitra. Matoky izay fa hiasa ianao aneo ny fanoraponao anatin'izany. Tsarovo izao onjam-peondra teo vaovao masoso izao, misaotra betsaka ny amin'izay efa nitanterahanao ary mbola mangataka tsy mitsahatra izay Tompo. Asa fitoriana ny filazantsaranao no atao eto. Hamarino Jejo, hamarino. Ary ianao no hiasa manan-kery, andamina n'izay rehetra mikitaontaona rehetra, andamina n'izay rehetra mikorotana rehetra ary indrindra mba hiasa manan-kery ao anatin'ny fon'ny olona mpiaino sy ny mpanao fandaharana, ny tompona andraikitra rehetra koa ianao. Ampahery ireo tompona andraikitra rehetra, ampahery ny mpiaino rehetra mba tsy ho kivy fa atoko mandrakarivany aminao izay asa mpanavotana nataonao Jesosy Kristy Tompo. Tsarovo ny firenenay, hita ny masonao, tsisy miafina aminao ny zavatra eto amin'ny firenenay. Fangatanay aminao dia mamindra foka miantrano firenenay, hiantrao ny firenenay Tompo. Aza jerevanao ny fahadalan'ny olonao, fa jereva miantra mpitiavanao ny firenenay. Mba ilamina, mba ho tena feno fitiavanao any izay rehetra monina eto amin'ny firenenay. Malagasy rehetra, ny mpitondra, manana andraikitra rehetra, tsarovo ny fiangonanao. Ianao ny asa manan-kery, ianao nanorina ny fiangonana dia mba ho tena fitoriana ny filazantsaranao, esory izay rehetra ady lahy rehetra ao anaty fiangonana, ao anatin'ny firenenay, fa ianao no andamina, ianao amin'ny fitiavana ao anatin'ny fiangonanao sy ny firenena. Ny amin'ny asa mpifoazana, ny toby rehetra, ianao no ampahery ny mpanomponao rehetra izay miasa amin'ireny toby ireny, toby mpifoazana rehetra ireny, mba tsy ho kivy, tsy ho ketraka manoloana ny setrasetra n'ilay ratsy, fa ianao no ampandresy, ianao ny asa manan-kery amin'izao fotoana izao. Dia apetraka am-peran-tananao ny ampanomponao tsirairay avy izay efa nomenao anjara fanompoana ampahereza, aza vela ho kivy, aza velanao ho resy ny Satana fa ataovy mpandresy satria Andriamanitra mpandresy, ny Andriamanitra ivavahanay. Dia matokony aminao, matokony amin'ny asa mpanavotana tokoa izay efa nataonao Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mba hamonjena tokoa ny olona rehetra, hamonjena anay rehetra ka tsy ho kivy, tsy hangahiahy, tsy ho menatra, tsy hafaparaka ny mpanomponao rehetra fa hita fitio aminao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana, mbola metrahana feno izany vavaka izany. Amen. Izay rehetra tena nibebaka, nanantona n'Andriamanitra, nanapa-kevitra tamin'ity androny ity ary ninona izany asa famonjena nataon Jesosy Kristy izany andao raisintsika amin'ny fahamantenana sy amin'ny finoana izao famelan-keloka homeny ny Tompo amintsika izao. Hoy Jesosy Kristy amiko sy aminao, matoky anaka, voavela ny elokao, raiso ny fanahy masina, ankahery ianao, ampianatra anao ny zavatra rehetra, dia ny fiadanany Kristiany ho aminao, ho amin'ny ankonanao. Amen. Era
Erainay papanisy Erainay alaurina Erainay Jesu tompona Erainay ny fanaitro Erainay papanisy Rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ateraka ny sitraponao ety atany takiny ny an-danitra meo anay ny oniana sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Isaorana ny Andriamanitra izay efa mitondra ny entantsika isan'andro san'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Saotra n'Andriamanitra lehibe isika ry havana. Fa tena fentoko ny fitiavan'Andriamanitra azy ianao. Omeny ny teniny izao sy ianao. Afaka isika tamin'ny fanangejana rehetra izay nataon'ny Satana izay asa-pamonjena nataon'i Jesu Kristy teto. Meno famelan-kelo karak'izay efa nambara ny mpanompon'Andriamanitra tao anaty toro-teny hoe tena sarobidy eny izany hoe famindra-po sy famelan-kelo ka omeny tompo izany fifaliana lehibe izany dia aza mirorosaina intsony aza ho isany tsy mintsony fa minoa fa efa voafela heloka izao sy ianao ary amin'izao sisa izao ny tompo ao anao izy aza manota intsony fa mandihana amin'ny fiadanany tomponao. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra sy ho fiderahantsika n'Andriamanitra dia mbola hiainantsika ny amin'izany asa-panavotana nataon'i Jesu Kristy izany dia andaontsika hiaraka amin'ny tanora masina Itosy ny amin'ny hirany hoe Kalvari. Tena mampahery ary tena mampitombo finoantsika izany hirany tanora masina Itosy izany. Dao ary araka iredona hifaly ny amin'ny fanavotan'Andriamanitra antsika tamin'ity akoty. Dao ary. Isakini mahenu ao na mahita surata we kafare Etsarukana Kristi nitali Nihari peri zinamali Nalatsatayana Nuhumireu Angkasunitani Jesosio Nampane fitrambukuyanau Mivady afaka Nalai sutrazali Uani penana Timazakanu Lumeluna Zaiatatamina Ariturina Fanyai naumi Sinuna dosuruna Jesosio Mafai tralotrare Jesosizani kanibahani Azubataude Gintinifu Kumebana Miza. Amarana izao fotoana izao tsika ry havana. Izao indray no afatra sy vatsy ampitondrain'ny tompo antsika ry havana amin'izao akatoko ny Paska indrindra mialohan'ny amakivakintsika ny lalan'ny azo fijaliana izao. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5:9-30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany
Randriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'izany koa ve maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano omeny ny tompo antsika ry havana. Hitay anao any ny tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra antavany aminao any ny tompo ka mindra fo aminao, anandratra antavana aminao any ny tompo ka nomeanao fiatanana. Teo an'Andriamanitra rery any any voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny laharam-pifandraisana izay ifandraisantsika amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17 033 11 659 17. Rary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Mifohaza marina ary aza manota. Mifohaza marina ary aza manota. Fandaharana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles mivady.